Andiatsika hitsangana anao ny hira azakazaka masina. Tsangantsika any avy. Fahenina amby roapolo ny volana oktobra 2024 alahady zay hitondrana ambavaka ny sampana fifoazana FJKM. Ny liturgia amin'ny endriny voalohany no taterahantsika ary fandarana iombonana manerana ny sahany FJKM izao taterahantsika izao. Omano ny salamo fa 570 salamo fa 570 ny andininy fito voalohany firana fifoazana fahafolo ny andininy faharoa sy ny fahatelo. Ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady vao antso no masina ho ampitomoina aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Andeha isika anome voninahitra n'Andriamanitra amin'ny salamo fa 570 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito manao hoe Amen.
vavaka isika. Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, Andriamanitra lehibe sy mahatahotra ianao, Andriamanitra tsy toma efa ny zavadrehetra. Tompo, fotoana lehibe ny amin'ity anio ty, isorana anao Andriamanitra ny amin'ny famondrampony amin'ny fitiavana, nomenao ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara amin'ny alalan'ny sampana fifoazana zay hanomezanay voninahitra anao Andriamanitra, ny amin'izany tanam-pahasoavanao zany, ny sorana ianao fa nahatratra ny 5 taona ny sampana fifoazana. Ataony ahoana ny tsy isaotranao Tompo, ataony ahoana ny tsy akalazanao Andriamanitra, fa mahagaga ny fiasanao amin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny sampana fifoazana. Ka ndreto zay Tompo, mankalaza anao fa lehibe ianao Jehovah, ary mahatoky zay fa tanterahanao eto ny teninao fa na aiza no iangonandrona telo amin'ny anarao dia eo afovoany. Misaotra Tompo fa Andriamanitra mandatrika ianao, Andriamanitra momba anao, ary ny fanahinao masina dia angatahina mandrakariva hitaridalana, sampianatra ny amin'ny fiombonana, ny amin'ny fifankatiavana, ny amin'izany fahasoavanao nomenao ny fiangonana zany. Dia manatrea anay Tompo ety am-piandohana ka hatramin'ny fiafaran'izao fotoana zao, fa Andriamanitra marina ianao. Amin'ny anaranao lay Jesosy Kristy Tompo, lohan'ny fiangonana sady zokon'ny mpiandry, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Ry avana malala amin'ny Tompo, enoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo ny sakaizako raha manao araka izay andidiko anareo. Tsy atako hoe mpanompo itsony ianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala zay taon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo, satria izay rehetra reto tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa ary mba haretany vokatrareo, mba omeny ray anareo zay rehetra angatanareo amin'ny anarako na inona. Amen. Sambatra ny manitsy lalana zay maneraka lalana Jehovah, sambatra zay tanjona meno afavolelony ary mitaty azy amin'ny fondrehetra. Amen. Avana malala tsy natanteraka izany sitrapon'Andriamanitra zany sika, koka anatona amin'ny Tompo iaiky ny fahotatsika ao anatrehany sika, ka anaraka ao apotsika zao tonom-bavaka izao vavaka isika. Andriamanitra ndreto ny fiangonana
mibaboka eo anatrianao. Impiko tokoa anao no miteny aminay fa sakaizanao zay. Fa efa tena mandinika ny fiainanay zay. To tsy sakaizanao zay Andriamanitra. To tsy mifidy anay ianao ka naniraka anay nandiha. Ndradray ny sitraponay no ataonay Tompo. Tsy manaky anao tompo sy mpambonjy anay zay. Indrisy zay Jesoa. Manantona anao. Miverina aminao Andriamanitra. Fa mazava ny teninao. Fa raha miverina ianareo dia ho raisiko an'izay. Ara manavaka ny zava-tsoa hiala amin'ny zava-pona ianareo. Dia ho solom-bavako tokoa. Andriamanitra mandinika ny fo. Andriamanitra mamantatra ny fo ianao. Mamindra fo e. Mamela ny elokay. Zanakao zahay. Efa nofidinao tamin'ny rano soteapototry ny azo fijaliany zay. Ka dia mino zay. Matoky zay. Fa mindra fo aminay ianao. Dia amin'ny anaranao lay Jesu Kristy. Zokinay. Mpamonjy anay. Nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Riavana malala raha nibebaka marina tao amponao ianao. Andriamanitra tsy mba mandolo fony Andriamanitsika. Nitsangana andray ny teny famelan-kely koa omeny Tompo ho anao. Hoy ny Tompo, satria izao ny raketan'ny fitiavany dia monjy azy aho, hanandratra azy any amin'ny avo aho, satria malala ny anarako izy. Iantso ahy izy dia amaly azy aho. Ho eo aminy aho raha ory izy, hamonjy sy hanome voninahitra azy aho. Ho fikisako
fa ela velona izy ary asehoko azy ny famonjeko. Fa izao ny fanekeko ataoko amin'ny taranak'Israely rehefa afaky zany andro zany dia hoy Jehova dia ataoko ao an-tsainy ny lalako sady hosoratako ao am-pony ary izao ho Andriamaniny ary izy oloko. Ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalany avy intsony izy hoe mahalala ny Jehova, fa samy ahalalay avokoa izy rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra hoy Jehova, fa havelako ny elony ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. Voavela ny eloko areo amin'ny anarany masina. Haleloia. Midera ny tompontsika. Amen. Sambatra ny izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloko ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Voavela eloko ariavana dia samy jova volombelona leo anatrehan'ny tompo maneho ny finoany fa manan'Andriamanitra velona tokoa izy. Fanekempinoana laharana fahatelo nandeha ataotsika. Mino n'Andriamanitra tokoa izay mpamao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiava, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny tapoindrindra ka mandravizay. Andriamanitra dia mampiseho fitiavana antsika, fa folo-bola mpamoaka isika dia lafy hamonjy antsika Kristy. Mino amin'ny Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, noho izy hitaky sy hamonjy ny velo, izy no lalana sy fahambarinana ary fiainana. Izy dia tsy lova ho mahatsy anio ary mandravizay. Mino ny fanahy masina, izy no manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany manokam-batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fanesena izay maneso tontolo izao dia finoantsika. Tompo ampitombo ny finoanay. Amen. Petraka ny fiangonana. Tonga eo amin'ny arahan'ny fiangonana tsika riavana. Ho aminareo manrakariva riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ireto riavana ny raharaha amin'ny sampana fifoazana ampitainy amintsika. Ny voalohany hivory any amin'ny sodaparitany larina faefatra ambala voatsiny parihy ny 12, ny 13 ary 14 volana novambra ho avy zao ny komity foibe ny sampana fifoazana.
koa dia miantso ireo komity foibe na izay voafidy mivantana na izay solitenina ny synodam-paritany mpitandrina sy mpiandry ho avy hamonjy izany fivoriana izany. Isika kristianina rehetra kosa dia hitondram-bavaka ny amin'izany fivoriana fanao isa-taona izany, ary ny synodam-paritany tsirairay avy dia handrindra ny fandefasana ireo tompony andraikitra ireo miatrika izany fivoriana ny komity foibe izany. Ny faharoa ry havana dia ny fampiomanana antsika fa ny fivorian'ny mpiandraikitra foibe dia nanapaka fa ny taona 720 sy 2000 no hanatanterahany sampana fifoazana ny fionam-beny. Amin'ny taona 720 zany tsika no manatanteraka fionam-be. Ilay fivorian'ny komity foibe no anapaka ny toerana hanatanterahana azy. Fa toy ny mahazatra antsika kosa dia ny herinandro farany amin'ny volana aogositra no fotoana hanatanterahana izany. Ka dia mampita afatra sy antso ho antsika isaky ny synodam-paritany isam-pitandremana, ny mpikambana rehetra, ny mpiandry, ny mpiomana, ny seha-pitezana, ny zanaky ny fifoazana, isika mpitandrina dia hiomana ho amin'izany fionam-beany fifoazana izany. Ny fahatelo farany ry havana momba ny karatra biometrika. Fanapahan-kevitra izay niraisiny izy io ka anasana antsika menakavy ny handrindra sy andamina izany miaraka amin'ireo ekipa teknika atao anatin'ny sampana fifoazana foibe. Raha ny marina zany dia tokony ho efa mahazo karatra biometrika avokoa ny mpiandry FJKM rehetra ary ireo izay natokana tamin'ity taona 2022 ity dia manaraka ireo fandaminana azahoana izany. Tehirizina tsara ny karatra biometrika satria manomboka amin'ny taona hitsidika io 2022 dia ho ampiasaitsika amin'ny fotoana samihafa, fivoriana samihafa na eo fivoriam-pifoazana na any amin'ny toby izany karatra biometrika izany. Ovakina amintsika ary zao ry havana ny hafatra avy amin'ny foibe fifoazana amin'izao alahady ny sampana fifoazana izao. Aoka ho masina ianareo satria masina ho Jehovah Andriamanitra reo. Levitikosy 7:12 ho aminareo mandrakariva ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Isaorantsika Andriamanitra raitsotoa, Tompo sady tompon'ny asa, satria notahiny ny fiainantsika mandraka kehitriny. Izao alahady ny sampana fifoazana izao dia vavolombelon'ny fitiavany sy ny fahasoavany lehibe eo amin'ny tantaran'ny fiainam-pifoazana FJKM. Mainka moa fa ny fantatsika fa feno 570 taona ny sampana fifoazana amin'ity taona 2022 ity. Tokony ho tsaroantsika ry havana fa ny fifoazana dia fanomezam-pahasoavana ho an'ny fiangonana. Tsy fomba fanao na lovatsofina fotsiny ihany zany, fa aina avao sy hery vaovao avy amin'ny fanahy masina mampivelatra ny asa fanompona sy mamelombelona ny fifandraisantsika manokana amin'ny Jesosy Kristy. Ny tanjon'ny asa-pifoazana dia ny fitoriana ny filazany tsara ny famonjena sy ny fiainam-baovao, ka manasitrana ny aretina ara-panahy, aretina ara-tsaina, aretina ara-batana, ary mampiariary ny fitiavana sy ny herin'Andriamanitra tsy manampetra izay manafaka ny olony. Anambarana ihany koa fa tsy mbola miova akory Jesosy Kristy ilay ihany mpamonjy tokana omaly sy anio ary mandrakizay. Tolorana fisaorana ianareo tamin'ny vavaka ho an'ny synoda lehibe FJKM izay natao tany Fort-Dauphin tamin'ny volana aogositra lasa teo. Ny vavaka nataonareo dia nanana anjara toerana lehibe tamin'ny nandraisana ny fitahian'ny Tompo teo amin'izany fotoan-dehibe izany. Tsy mijanona nefa ny adidy fa mbola manentana antsika hatrany hanohy ny vavaka ho an'ny fiangonana sy ny firenena ary no avy ny asa-pifoaza mba hiseho hatrany ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny fiangonana ary ny fiainantsika vahoakan'Andriamanitra. Ho antsika tsiraray avy ary aoka isika hijoro tsara olona mahabe fanantenana ny Tompo. Ankasitrahana indrindra ihany koa ny fiarahantsika mientana isan-taona amin'ny
fiombonatsika mivavaka tahaka zao nefa koa iombonatsika amin'ireo rakitra amin'izao alahady ny sampana fifoazana FGKM izao irendretreny dia anaovantsika ny asan'ny tompo ary izy any amaly fity tamin'izay natolotritsika ho voninahitry ny anarany toy izantsika hatrany zany mba iombonatsika amin'ny asan'Andriamanitra manana asa ho tanterahana isika ko dia manasantsika mpitiavana mba iombona hatrany ho amin'izany ary ho anareo izay tsy mbola nahavita sy nanatanteraka izany dia asaina mpitiavana satria maro ny asa tanterahantsika ny komity foben'ny sampana fifoazana dia ho tanterahana ny 12, 13 ary 14 volana novambra avy zao any amin'ny sodaparitany Ambalavoatsy Paris iomana hiatrika an'izany ireo solotena isaka sodaparitany nefa kosa dia asaina mpitiavana isika hitondram-bavaka izany fotoan-dehibe izany efa nampitaina tamin'ireo tompon'andraikitra izay niofana zany hoe ny birao an'ny isam-pitandremana ny birao an'ny toby ny birao an'ny fifoazana sodaparitany fa mankalaza an'Andriamanitra noho ny 570 taona ny sampana fifoazana amin'ity taona ity misy ny fampoavavahana imbonana amin'izany isaky ny sodaparitany mialoha ny fotoam-panokana isorana ireo efa nahavita izany ary miomana kosa ireo izay tsy mbola nahavita tsy aivina fa ny famitana na ny finition ny ambany rihana sy ny rihana voalohany amin'ny trano lehibe ny Ambomanga ny tsangam-batony izao 570 taona ny fifoazana izao ravana malala izao alahady ny sampana fifoazana izao anie ho lalana hatrany hitariana atsika hanakaiky bebe kokoa an'Andriamanitra hanehoantsika fibebahana marina fanolora-tena feno ary ny fanompona an'Andriamanitra tsy misy fepetra ho lasa fiainantsika manontolo ane ny mahafifoazana atsika ary amin'izany rehetra zany dia hiara hampiakapeo isika hanao hoe ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra mirary ny fitahin'ny tompo amintsika rehetra riavana amin'ny anaran'ny birao fobe fifoazana ny filoha Randriana Tenaina Lazandrainy Martin mpitandrina ny tonia Ranomenjanahary Solofrado Martial mpitandrina tonga dia miditra amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra firana fa 720 FFPM ataontsika amin'ny feo fifoazana ny andininy ny telo voalohany rehetra dia tonga ny tompon'anjara manao ny vavaka fangatahana ny tenin'Andriamanitra 720. Fotoana izay ankalazatsika ny tenin'Andriamanitra tsika andao hivavaka tsika riavana fotoana sarobidy aminay Andriamanitra fotoana sarobidy indrindra ny ainonay ny feo ny sakaizanay ary fantatray fa tena sarobidy aminao koa zao fotoana izao mankasitraka anao zahay fa mbola manana anjara teny indray amin'ity anio ty ampangino ary ny tabataba rehetra ty anatinay fa tena te hiainao anao zahay fa namasinao mesa mahery ianao nao amin'izay ifandimby amaky ny teninao izahay izay anaraka izany vaky teny zany fa ho an'ny mpanomponao izay efa notendrenao koa hizara ny afatrao aminay
asanao fanahy masina madiodio ny ahafahanay tena mandray marina ny teny ary tena andatsaka ao am-ponay ny teninao. Mitenena ary tompo fa miaino anao zahay. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Amaka ny tenin'ny soratra masina tsika ry havana. Zany dia ho hitantsika ao amin'ny Isaia mpaminany toko 9:20. Bokin'ny Isaia mpaminany toko 9:20 manomboka amin'ny 9:20 ajantsika amin'ny 9:4. Bokin'ny Isaia mpaminany toko 9:20 manomboka amin'ny 9:20 hatramin'ny 9:4. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao dia amaly ny asany sy ny heviny, ho avy ny amorina ny jentilisa rehetra sy ny samy hafa fiteny, dia ho avy ireo ka hahita ny voninahitro ary asiako famantarana eo aminy, ary izay afaka mandositra dia irahako ho any amin'ny jentilisa, dia ho an'ny Tarsisy sy Pola sy Lidia izay manenjana ny tsipika, ary ho an'ny Tobala sy Javana, dia ho any amin'ireo nosy lavitra izay tsy mbola nandreny lazako, nanahita ny voninahitro ary hitoro ny voninahitro any amin'ny jentilisa izy. Ary hitondra ny rahalahinareo rehetra izy avy any amin'ny jentilisa rehetra ho fanatitra ho an'i Jehovah, mitaingo tsovaly sy ao anaty kalesy sy filanjana, ary mitaingina apondra sy rameva haingam-pandeha ho an'i Jerosalema tendrombohitro masina, hoy Jehovah. Dia tahaka ny fitondran'ny zanak'Israely ny fanatitra hohanina ao anatin'ny vilia madio ho any an-tranon'i Jehovah. Ary avy amin'ireo aza no akako ho mpisorona sy levita, hoy Jehovah. Fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izay ataoko no aharitra eo anatrehako, hoy Jehovah. Dia toy izany no aharetan'ny taranakareo sy ny anaranareo, ary isaky ny voalohambolana sy satsabata dia ho avy ny nofo rehetra hiankohaka eo anatrehako, hoy Jehovah. Ary voaka izy ireny ka hijery ny fatin'ny olona izay efa niodina tamiko, ary ny kankany tsy ho faty, ary ny afony tsy ho vonoina, ary ataony nofo rehetra ho fahavetavetana izy. Mbola hitoy ny vakiteny. Mbola hotohizantsika ny vakiteny arak'izay hitantsika ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona. Filazantsara nosoratan'i Jaona toko 2:40, ny andininy 7:70 ka hatramin'ny 7:50. Jaona toko 2:40, ny andininy 7:70 ka hatramin'ny 7:50. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny loham-pisorona sy ny fariseo nanangona ny Sinetriona ka nanao hoe, ahoana no ataontsika? Fa iny lehilahy iny dia manao famantarana maro. Raha velantsika hanao toy izany ihany izy, dia ino azy avokoa ny olona rehetra. Ary ho avy ny Romanina ka handrava ny fonenantsika sy ny firenentsika. Ary ny anankiray taminy dia i Kaifa, mpisorona be tamin'izany taona izany, nanao taminy hoe, ianareo tsy mahalala na inona na inona na misaina akory, fa tsara ho anareo raha ny lehilahy iray no faty hamonjy ny firenena mba tsy ho rava avokoa ity firenena ity. Ary tsy miteny izany ho azy izy,
fa satria mpisorona be tamin'izany taona izany izy dia naminany fa Jesosy ho faty hamonjy ny fireneny, ary tsy hamonjy fireneny io ihany fa mba hanangona ny zanak'Andriamanitra izay efa niely ho antoko iray. Koa hatramin'izany andro izany dia niendry hahafaty azy ireo. Ho faranana ry havana ny vakiteny araka izay voasoratra ao amin'ny Korintianina 1:7 ny 7:20 hatramin'ny 7:20. Korintianina 1:7 atomboka amin'ny 7:20 ary atsahatra amin'ny 7:20. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na dia afaka amin'ny olona rehetra aho dia mbola nataoko mpanompon'ny olona rehetra ihany ny tenako mba hazoko maromaro kokoa. Tamin'ny jiosy dia tonga toy ny jiosy aho mba hazoko ny jiosy. Tamin'izay ambanin'ny lalàna dia tonga toy izay ambanin'ny lalàna aho, na dia tsy ambanin'ny lalàna aho mba hazoko izay ambanin'ny lalàna. Tamin'izay tsy manana lalàna dia toy izay tsy manana lalàna aho, kanefa tsy mba olona tsy manana lalàna amin'Andriamanitra aho fa ambanin'ny lalàn'i Kristy mba hazoko izay tsy manana lalàna. Tamin'ny malemy dia tonga malemy aho mba ahazoko ny malemy. Efa tonga zavatra rehetra aho amin'ny olona rehetra mba hamonjeko ny sasany na iza na iza. Ary izany rehetra izany dia ataoko noho ny filazantsara mba ho tonga mpiombona aminy aho. Amen. Ray Masina manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Ny ray aman-drenitsika antavololona kristianina mpitandrina mpanolotsaina am'roafoy be fifoazana no hitondra ny afatra. Hitsangantsika hitsena zany tenin'Andriamanitra ny firana fifoazana 9:7 sy ny 3. Dia mbola napako amponareo rehetra ny fahasoavana mampiadanana avy amin'ny
jesosy kristy tompontsika. Alahady farany manakatona any loha hevitra banjiny ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ny alahady anio mamory vokatra ho an'ny tompo. Tsy raisitsika ho amin'ny filaza mandidy ihany fa ho amin'ny faniriana lalan'ilay Andriamanitra ka mametraka ny fiangonana ho amin'ny toerany sy izay ny antsony ary nametrahany azy. Alahady miavaka ihany koa ahatsiarovantsika ny réformation dia ny fantsipivavahana izay ahitantsika ary ananantsika izao endrika ankehitriny isehontsika izao, fa indrindra ihany koa iarahan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara mahatsiaro ny sampana fifoazana. Ao anatin'izany zavatra telo mifanoaka izany no ndeha isaorantsika n'ilay Andriamanitra izay ombonantsika. Andriamanitra mbola miteny, Andriamanitra mbola manao ny fantsiana ny amin'izay mety ho diso fitezana, ny amin'izay mety ho famarinana mba handehanantsika araka ny sitrapony amin'ny alalany maha olona no foronina antsika ka hiaraka aminy, hivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana ary ny fahamasinana eo anatrehany. Bokin'i Isaia 4:40 no ndehaka atsika ny toroteny. Bokin'i Isaia dia ahitantsika fizarana telo lehibe ary zao 4:40 izay toko farany izao dia mamitina araka ny toe-javatra niseho rehetra na ny Isaia amin'ny fizarana voalohany na ny Isaia nahitana ny vahoaka rehetra izay babo kanefa mbola nandefasan'Andriamanitra ny teniny ary isika ankehitriny ihany koa mbola omeny izany. Afatra araka ny toe-java-miseho fa miavaka ihany koa amin'ny afatra entin'ny Isaia dia ny fahamasinana, ny fahamasinana, ny fahamarinana, fa ny fahamasinana satria izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Ao anatin'izay ity fizarany boky fahatelo amin'ny 4:40 ity dia mamintina zava-dehibe maromaro araka nambara teo fa zay ihany ho resahantsika raha jerena indray mandeha ity 4:40 ity dia ny hoe Andriamanitra tompony tantara miseho amin'ny mahampitsara ary miseho amin'ny mahampamonjy azy. Ny hevitry ny anarana hoe Isaia Jehovah ny mpamonjy, ary ny Isaia ilay tondrono ny mpandinika sy ny mpahay baiboly hoe filazantsara ny testamenta taloha, ary na dia nisoratana elanelam-potoana lava tao alohan'i Jesosy Kristy ary izy dia nanambara ny amin'ny momban'i Jesosy. Ary toa mifanaiky rehefa mamaky momban'i Jesosy itsika ka manokatra ny bokin'i Isaia dia toa mahita izany eo ampelantanantsika. Rehefa malala vanim-potoana tohinina ny antefany zao teny izao nandalo fotoan-tsarotra ny firenena, ary amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ihany koa izay andalovan'ny Madagasikara ny zava-misy rehetra. Mahatsiaro ny fantsipivavahana sika dia isan'izany Jean Calvin raha mahatsiaro satria réformation nao ihany koa ny fifoazam-panahy dia nahita fa tamin'ny taona 790 rehefa nanao tafika masina nanotory teny ny tety ny tanàna tamin'ny mifaritra ambato finandrahana iny Dadaray Solambo reraka izy rehefa niverina tao so tanàna koa nefa tsy mba nisy nakany aina fefa milahatra ny olona izay mitsena azy. Tahaka izany koa Jean Calvin olona osaosa ara-pahasalamana fa raha jerena ny asa mpamorininy vokatra amin'ny ara-panahy dia misy lehibe izy. Fa ny fanontaniana mbian-tsaina hoe izao sy ianao mba ahoana amin'izao aty aoriana ny réformation izao, ny fifoazana gadona ny 570 taona, manahoana ny fiatraikan'izany fantsipivavahana izany aminao. Tompony tantaran'Andriamanitra, ny tantarako sy ny tantaranao, ny tantaran'ny firenena sy izao rehetra izao. Ary tsy hafan'izany ihany koa raha tao amin'i Jesosy Kristy korontana zavamaro ny firenena tamin'ny asany ka nantenan'ny olona azy ho mpanjakan'ny nofo ka nisehony kosa hoe izy no mpamonjy izao rehetra izao. Eo anatrehany zava-misy iainantsika miseho ho mpamonjy satria tompony tantara Andriamanitra. Ny 9:20 hatreo amin'ny 9:7 atao amin'ity Isaia ity dia miresaka hoe maniraka ny olona itory, ary izay ny mahafahafa an'Andriamanitra, sahiran-tsaina ny hafa
miemitra ny olona reraka ny olona fa Andriamanitra mbola maniraka ny fiangonana anambara azy satria ao aminy ny famonjena. Maro no mitady famonjena avy amin'ny hafa ary ao anatin'izany ny soavaly aingam-pandeha ny fitaovam-piadiana maro samihafa izay mampiteny ny volany sy ny fananany tadiavan'ny olona famonjena fa eto miseho amin'ny mahampamonjy azy Andriamanitra. Miteza mba ho lovonjen'Andriamanitra ka irahiny hitory sy anambara ny filazantsara. Zay ny voalazan'ilay andininy hoe fa izao dia amaly, ny hevitr'ilay amaly dia hoe mahalala. Izao dia mahalala ny asany sy ny heviny. Ary tsy Andriamanitra ragaga ny amin'ny zavatra ataon'ny olona fa zay anina gaga an' Jesosy dia hoe tsy mbola nahita finoana lehibe noho izany. Mba ho gaga amin'ny finoako sy ny finoana ao ry malagasy zay nanorahan'Andriamanitra satria tany foin'Andriamanitra ho azy isika. Ao anatin'izany rehetra izany miseho ho mpamonjy Andriamanitra ka mbola azo toriana sy mbola azo ambara izy fa manana ny heriny izy. Ny hafany dia ny hoe lazao ambarao amin'ireo zay tsy nilazana. Ary na misy milaza azy ho avy izy amin'izao tapitra ny farandro amin'izao marina voalaza ny soratra masina tsy ho tonga ny farany raha tsy voatory amin'izao tontolo izao ity filazantsara ity dia ny amin'ny Andriamanitra. Ny Andriamanitra hafa ry havana mbola solombava hitrena, solombava hiteny, solombava ho ino masina hoe fa ny anao ny Andriamanitra ao dia mbola miteny ary fahasoavana ao antsika ny Andriamanitra mbola afaka miteny na ao anatin'ny fahoriana na ao anatin'ny fifaliana na ao anatin'ny fahaverezakevitra na ao anatin'ny fotoana. Miomana ho diso fanantenana ry kristianina fa ny Andriamanitra tsy mandiso fanantenana satria fanantenana izy. Ao anatin'izany rehetra izany dia maniraka ny olona izy mbola hitory, mbola anambara satria tsy lefy ny anarany. Ny fantsipivavahana ihany koa dia mbola mitohy mandrak'androany ny antsina asy anao mba ho tonga olona araka ny sitrapon'Andriamanitra noho izany mbola maniraka mitory izy. Filazantsara ny fampibebahana, filazantsara ny famerenana ny olona ho ao amin'ny lay Andriamanitra ka hafoizan'ny fahotana, filazantsara ny fampiorenana ireo izay efa miroso fa miarany zavatra maro samihafa ary filazantsara izay mikendry mandrakariva ny fanjakan'Andriamanitra. Ravako malala ao anatin'ny zany rehetra izany dia tena tompon'ny tantara Andriamanitra maneho sy miseho amin'ny mahampamonjy azy izy ka ao anatin'izany raha mitsara ny olona izy satria nahoana mahita ny ataon'ny olona izy teto dia nanota ny zanak'Israely. Eny fa na dia izay olona voafidy aza dia nanota tamin'izany fotoana izany ary hitan'Andriamanitra izany ka tia hamonjy izy. Ny olona raha mahita tsy fihetezana dia ny tsara sy ny tsikera ary mampitombo izay tokony ho lazaina araka ny fieviny sy ny fisainany fa Andriamanitra raha mahita izany dia ho izy inona ary ny azoko atao mbola hamerenana anao indray raha hiverina ianao dia ho raisiko indray. Tsy miova izy, tsy miova amin'ny heriny, tsy miova amin'izay rehetra nalehany. Saingy amin'ny mahafitiavana an'Andriamanitra dia mbola mamindra fo izy ka mbola maniraka ny olona amin'ny isehono famonjena mba handray famonjena reny. Andriamanitra ny lavitra, Andriamanitra ny akaiky izy. Ary izay koa no antso ho antsika fiangonana mbola te haniraka atsika Andriamanitra ho an'ireo izay miala, ho an'ireo izay diso lalana, ho an'ireo izay niemotra, ho an'ireo izay ketraka, ho an'ireo izay tsy te hanohy ny azakazaka nefa efa nandatsahana Jesosy Kristy ny rany izy. Miseho amin'ny mahampamonjy Andriamanitra ka maniraka ny olona hitory manahoana ny hafanamponao hitory. Anjarantsika fiangonana ny mamerina ny olona ho ao amin'ny Kristy ary Kristy ny mamerina ny olona ho ao amin'ny fiangonana. Anjarantsika izany ry havako Jesosy Kristy koa ane rehefa naniraka olona Andriamanitra ny setrasetrainy nataon'izao rehetra izao renyrehetra reny ny soratra masina ary tamin'ny farany izy dia naniraka ny zanany ho eto amin'izao tontolo izao tia fatratra izao tontolo izao Andriamanitra dia ny rahany miseho mpamonjy Andriamanitra. Ny olombelona ny mety tapidalaka le fa ny Andriamanitra ao tsy diso lalana izy. Ary voalaza ny soratra masina fa raha misy fito mihidy ato mbola misy hafa indray sokafan'Andriamanitra. Izany no Andriamanitra miseho ho mpamonjy izy asany izany, manana fahefana ao amin'izany izy, manana fahaiza-manao amin'izany izy, manana ny hery ao amin'izany izy ary mbola vao mikasa fotsiny isika dia anefa niriny izay matahotra azy. Salamo 5:20 efain'Andriamanitra izany.
ao anatin'izany rehetra izany dia zao averin'andriamanitra amintsika indray amin'izao fankalazana sy fahatsiarovana ny nanitsy mpivavahana ny aretan'ireo maro zavatra maro samihafa ny nanitsiny izany fa izao sy anao koa raha mba hatsoina miaritra randray ny olona tsy maharitra intsony paty salonina ny betsaka ao amin'ny kristianina rehefa tsy miva ao anatin'ny 2 minitra ny olana dia mitady famonjena aty sy aroa vadibadika ny baiboly ary rehefa tapitra ny boky 480 dia tonga ao am-pon'ny fahasairanana ianao koa vambatebo tahaka izany Jesoa Kristina rahana teto amin'izao tontolo izao izy ihany koa naniraka ny olona tamin'ny alahiraka lehibe izay napetrany ho an'ny fiangonana ny hoe mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra fa izy ihany koa ilay niantso amin'ny Matio 1:20 ny 9:20 mankanesa aty ihany koa izay miasa fatratra sy mavesatra entana miseho ho mpamonjy Andriamanitra amin'ny vanim-potoana mitranga eo amin'ny zava-misy iainan'ny olona tsirairay tsy anavahany zany na isika efa mpanompon'Andriamanitra izay nanaika azy manompo azy misy mafiatrehanao misy sarotra lalovanao ary misy zavatra tsy maintsy satria miara-miaritra aminy isika fefa niantso anao Jesosy 5:20 taona lasa hoe mankanesa aty amiko makeo amin'ny mandrakariva manoloana ny zava-misy izay iainantsika riavana andao hitodika ao amin'ilay famonjen'Andriamanitra ka atoky azy isika mijery ady voavonjy ry firenena aza mijery ny zava-misy mandreraka ary aza miaino ny zava-misy izay mandreraka jereo Andriamanitra natrea ny zava-misy riavana monomonina ny olona amin'ny fahaizana sy ny aizim-pito fa ny zavatra napetrako ny tombo tao amiko dia ny hoe indro ny aizina manarona ny tany ny aizim-pito fa avy aminao kosa ny mpisahana dia tsy mba tezitra natapaka io na tsy tapaka io jiro fa zay ny tena ny fikiriko satria tsy Andriamanitra ny Andriamanitra raha tsy tanteraka ny zavatra zay ny lazay miangavy ianao kristianina tsy andray ny zava-misy rehetra ho araka ny nofo satria mbola nofo ianao fa mino ianao ka ao anatin'izany ny famonjenanao dia avy amin'Andriamanitra saino sy hevero izay lazainy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny zava-misy izay iainantsika fa mbola afaka miasa ho anao Andriamanitra mbola afaka miasa Andriamanitra satria ho eo amin'ny ao raha hory asehoko azy ny famonjeko zany ny Andriamanitsika mahalometraka zava-misy eo aminao tsy misy no hoanina tsy misy ny antenainy rava zay mety nananana fa Andriamanitra mbola milaza mahay mamorona ny tsy misy ho anao izy satria ny famonjenantsika dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany noho izany miseho ho mpamonjy izy tompony tantara izy tompony tantaram-piainantsika izy fa naseho ny zavatsarotra rehetra ho lalovana eo amin'ny tantaram-piainanao mba tsy tantarany ianao fa nanatry maso ka ho vavolombelona ihany koa fa mino azy zavatra roa no misy riava misy olona mivavaka fa tsy dia mino loatra na tsy mino mihitsy fa misy koa olona milaza mino fa tsy mivavaka inona ary zany rehetra zany misy olona mivavaka dia mivavaka be dia mivavaka lava be dia mivavaka be dia be rehefa avy eo nefa nentina mbavaka ihany izy ty mba ampiova salan-tsiova mihitsy ohatran'ny reraka teny soratra masina hoe mivavaha tsy tapaka zay mandrakariva ao amin'ny tompo mbola tsy miverina akory Jesosy dia efa reraka ny sasany amin'ny vavaka karazana didy maro samy hafa eo amin'ny fiangonana dia efa reraka ny sasany riavako malalo amin'ny tompo miseho mpamonjy Andriamanitra eo anatrehan'ny falatsahako sy ny falatsahantsika eo amin'ny zava-misy iainantsika fa ny anankiray ihany koa dia zao olona manao sary mino mody mino fa rehefa mafy kopobatana ry ambadika ry ihany izy riavako malalo amin'ny tompo sady mivavaka sika no mino dia aza mametra-panontany fa maninona ho ahy to lasa be da be ny fiangonana to be da be milaza mivavaka fa nahoana ny zao ny fireneny ka misy mivavaka ao fa tsy mino ary misy mody mino ao fa tsy mivavaka inona koa ny andanina any am-piangonana any tsy mankany fa eto ihany dia efa mivavaka amin'ny tenany mivavaka amin'ny heviny mivavaka amin'ny fotokeviny be da be ny kristianina toy izany riavako malala miseho mpamonjy antsika Andriamanitra eo natrehany fiheveran-diso eo natrehany fivilian-dalana eo natrehany zavatsarotra rehetra fa voalaza ny soratra masana any aparany any dia isy andro mahory noho izany miseho mpamonjy ny olona manaiky ny fitantanan'Andriamanitra tsy ho tratry ny ory fa mahita sy manatry maso ary mijery reny izy
fa izy avan'andriamanitra hoy malaky hoe ho hitanareo malaky toko fahatelo ny 9:20 hoe ho hitanareo ny mampiavaka ny manompo an'andriamanitra sy ny tsy manompo an'andriamanitra manompo an'andriamanitra amin'ny hery amin'ny fanahy amin'ny fananana amin'izay rehetra mety hanananao fa izy miseho mpamonjy anao satria avy amin'ireo no mba omeny arano mitantana aminao ry mpitantana ny fotoana za reo ambahavan'ny olona matetika ny hoe tsy manam-potoana ary rehefa mivorika hamaritra fotoana ivoriana ny tsy fahafahana sy ny fialatsiny no mandany fotoana be indrindra dia mba omenatra amin'ny tompo isika eo anatrehan'izany fa fanitsina tokony ho ataontsika inona ny antony haveloma Kristy karaha Kristy ny antony haveloma na velona ianao na inona manjoanao dia miseho mpamonjy anao izy fa tsy ianao no mamonjy azy ka hametraka ny fandaram-potoanana eo anatrehana mandehana misotra amin'izay lalana tokony andehanantsika fa ao anatin'io ihany koa dia zao ny Jesoa dia nilaza hoe mankanesa ty amiko Jesoa ihany koa dia efa nilaza hoe zao ny lalana fahamarinana fiaina tsy misy olona voavonjy eo amiray raha tsy amin'iny amin'ny alalana zay lay Jaona 4:40 ny 9:1 fa ao anatin'izay ihany koa dia zao voalazany Jesoa hoe mahatsara anareo ny fialako fa ho avy eto ny fanahy masina dia zavatra roa no ataony ampieko zao tontolo zao ny fahotany ary ny faharoa dia hanambara ny fitsarana ka raha mitranga ny zava-misy mbola iveran'Andriamanitra sao mba hibebaka izy fa ny fahitanao ny zava-misy tsy voafehan'ny sainao sy ny fo ka mahatonga anao hitomany eo amin'Andriamanitra dia ahatonga antsika hiverina fa zay ny nateraka ny fanitsipivavahana ny fahitan'ireo olona ny zavatra tsy ara-dariny ny voana tao amin'ny soratra masina ary ianao raha mahita amin'izao fotoana izao mimenomenona sy mimonomonona no atao fa tsy mivavaka be dia hivavaka fa Andriamanitra miseho ho mpamonjy anao izy ampy Jesoa ampy izy afaka mbola mandeha mamoro ny vokatra ianao satria izy no mamonjy anao ary reny rehetra reny dia atolony eo ampelantananao ary ianao koa dia mba meteza vokatra ho arian'Andriamanitra maha mpamonjy azy tsara ny mialoko amin'i Jehovah mialoko amin'ny olona ry avako malala vanim-potoana sarotra no iantsoan'Andriamanitra atsika aretan'izay efa mino mba hampahery azy amin'ny asa rehetra satria miseho mpamonjy azy Andriamanitra ho an'izay mino azy sy manaiky hiasany manekea eo ary tanterao zay asa nanirahan'Andriamanitra anao atao fa tsy manao mitady zay tsy vitanao izy fa zay nampanaoviny anao ihany no hiarahany miasa aminao meteza anehoany izany famonjena izany miseho mpamonjy izy omeny fanompony ianao ao anatin'io asa fanompona io ny zantoetra hitsapana atsika kanefa ao anatin'io ihany koa nitondrany ianao mivoaka amin'ny fitahiana mahatritrika hazajanona ny asan'Andriamanitra mampalahelo ny mahita fa raha misy olona sorena amin'ny mpanompon'Andriamanitra to azy zay natsoan'Andriamanitra mba ino azy dia Jesosy tsy naninona azy no ialany ny fanompony miverena ianao anio miverena ao amin'ilay Andriamanitra fa miseho tia hamonjy anao amin'ny fanapa-kevitra diso izy na nisy ary zany rehetra zany tsy andatsy izy fa mbola mamerina antsika ao aminy maneke iasany ny fanan'Andriamanitra lay fanany fahazavana araka amin'ny voalaza ny Isaia 7:20 fanazavana ny jentile zavatra kely foana ianao raha tonga toy izao ao fanazavana meteza ho tariany fanana fa ny zavatra misy ihany koa amin'ilay Andriamanitra miseho ho mpamonjy io dia hoe mifidy mpisorona izy azy amin'ireo ihany no akany mpisorona sy levita mbola manangany olona ao amin'izany ary zay no antso lava zay atao ka mbola mitombo foana ny olona manompo tena betsaka ny miala ao amin'ny fanompona betsaka ny verin-dalana fa betsaka ihany koa ny manina ny roso manompo satria tenin'Andriamanitra tsy hiverina aminy raha tsy efa navita zay anirahana azy ary ambinina amin'izay ampandehanana azy mamonjy anao ny tenin'Andriamanitra mba ho ambinina zanaky ny fanambinana amin'izay rehetra le amin'izay rehetra tao mahazo anjara mivoninahitran'Andriamanitra fampanantenana tsara be mihitsy ity voalaza eto ity mifidy mpisorona sy levita aho ary reny koa dia irahiko mba hamory ny jentilisa mba hitory ny voninahitro voninahitra zany amin'ny hevitra dikateny nangitiana amin'ny baiboly dia hoe zavatra mavesatra tena mendrika ka izaho sy ianao lay maivana rehefa siny ny voninahitr'Andriamanitra tonga mavesatra tsy azo ntsonina satria tsara Andriamanitra rehefa malalo amin'ny tompo mpahireziny zao tenin'Andriamanitra zao isika zay fampanantenana ary ny zavatra fahatelo amin'ilay hoe miseho ho mpamonjy dia maniraka izy mifidy izy mpisorona fa ny zavatra fahatelo dia zao
tahaka ny anavao zan'andriamanitra ny lanitra sy ny tany ka aretany zany ho izy no mbola ampitoerako sy ampaharetako ninona ny taranakareo amin'ity tany ity. Miezaka ny devoly anapotika ny taranakitsika amin'ny endrika maro samihafa azonao ny tiako lazaina, kanefa ao anatin'izany Andriamanitra dia miantso ny fiangonana hanomana ny taranaka vanona vonona nompo an'Andriamanitra ary tsy hiala ao amin'ny Kristy, satria Andriamanitra mihitsy ny tompo marika, izy mihitsy ny miasa, izy ilay miteny hoe miasa aho, izy no asakany zany, miteny aho, izy no avaly zany. Fa raha fiheverana sy fisainana dia hoe tsisy tsony, fa ho izy vokatra maro iankoaka eo anatrehan'Andriamanitra araka voalaza io dia voalaza ny soratra masina ihany koa ny hoe amin'ny anarany Jesoa na ny anaran'Andriamanitra no anekeny lela rehetra na ny any an-danitra na ny etỳ tany, andolehan'ny lohalika rehetra na ny an-danitra ny etỳ tany, miseho ho mpamonjy antsika Andriamanitra eo anatrehan'ny zavamisy izay mitady hitelona velona izao fiainantsika izao. Andriamanitra no manana ny fahefana hanavao ny zavatra rehetra ka ho izy tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Zay ataoko aharitra eo anatrehako Jehova dia toy izany ny aretan'ny taranakareo sy ny anara nareo. Ny olona tia mafa ny tantaranao, tia mafa ny anaranao, ary tsy vitsy amintsika ny manana anaram-bositra eo anatrehan'ny olona, fa Andriamanitra kosa ilay miantso anao tamin'ny anarany tsy miovisa. Mbola Andriamanitra ny tafika Yahvé-Tsebaota, zay ihany koa mbola Andriamanitra tsika fa tsy nitafika alay Andriamanitra tsika zay tompony fiarovana amin'ny zavatra rehetra. Miseho mpamonjy izy eo anatrehan'ny firenentsika ary kristianina, dia ho reno indray ny fatokiana sy ny finoana an'Andriamanitra fa azy izy ny miazona ny zavatra rehetra ho amin'ny heriny. Ianao koa mety mandalo zavatsarotra te hisito belona menatra, satria lay anarana amin'ny fanompoana hoe zao zay sisany miazona anao angamba, fa ny ao anatinao ao efa tena reraka ny amin'ny vesaratrosany olona, vesaranadiny olona, vesarany zavatra maro samihafa menatr'olona, satria misy ditra maro samihafa ao anatin'ny tokantrano, ao anatin'ny tafitranonao ao. Tsy te hijoro amin'ny mampanompon'Andriamanitra, miantso anao Andriamanitra fa mbola mampaharitra ny anarana zay niantsony anao na inona anaram-panompona misy anao. Manitsy izy meteza izao sy anao zay efa milaza ao mijoro tsara, mijoro mba ho hitan'izay rehetra mbola miazakazaka ho any amin'ny fahaverezana, mpamonjy ny tompo ary miseho amin'izay lalana zay nametrahany anao zay. Jesosy Kristy ihany koa nefa nilaza fa tsy afoy anao izy na andao anao akory. Jesosy lay miseho ho mpamonjy ka na mbola zaza azy izy tao anatin'ny alina sy ny hirifiry dia nilaza ny anjely tamin'ireo mpiandrondro hoe fampamonjy no teraka ho anareo aneo an-tanànan'i Davida. Tsy krismasy ihany ny atao matododo fa amin'ny fiainantsika andavanandro miseho mpamonjy foan'Andriamanitra alohan'ny voanao ny trano. Aza mba asiana skoty sy ny salamo faraky amin'ny 20 tsy avelany angozogozo ny tongotrao, tsy ho rendrena na matory ny piaro anao. Ianao matory adiny valo fa Andriamanitra tsy matory mikarakara anao ao anatin'ny 420 ora miseho mpamonjy anao. Mbola mpamonjy izy fa tsy ny olona no mamonjy anao, manampy anao fotsiny ihany reny amin'ny zavamisy rehetra. Faharoa avako dia ny hoe miseho amin'ny mahampitsara feno Andriamanitra ka mampiatra ny didy. Ny andininy 420, lay andininy 720 isaky ny voaloham-bolana sy ny isa tsabata dia ho avy ny nofo rehetra ho aniny iankohaka. Zao fotoana izao dia efa mampatahotra, satria vao mifo izy dia efa piany ny tele, alefa ny radio. Ianao nga hivavaka za mikarakara ny sakafontsika androany fandaninareo mivavaka za miandro trano. Zany ny zavamisy post covid, misy finoana tsy latsaka anaty, mila miverina isika amin'izao réformation izao, te hanavao ny fiainam-pifoazana, ny fiainan'ny fiangonana, fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, satria tena mpitsara Andriamanitra fa tsy mba Andriamanitra mamindra fofotsiny ihany. Mandringana izy ny olon-dratsy, ny olon-dratsy araka ny voalazan'ny testamenta taloha dia ireo ilay tsy mino zay mandaa an'Andriamanitra sy ny heriny. Fa efa voalaza hoe rehefa miveriny Jesosy na ny nandevona azy sy ny nanda azy aza dia mbola nino ahita azy, mba ahita an' Jesosy isika satria mino.
mila matoky isika ry havana fa mandringana ny ratsy fanahyandriamanitra fa ndraindray ny fotoanantsika no anerentsika ny valim-bavaka eo amin'andriamanitra andraso fa manana ny fotoana tsy azo nizaniza hovan'andriamanitra rehefa manome zany na amin'ny fiainako na amin'ny fiainanao dia misy fotoana izay andaminan'andriamanitra ny famaliana eo ampelantanako ny famaliana amalian'andriamanitra ny olony fa miamandiny tena mba tsy ho lasa ao anatin'ny olon-dratsy ka hiara-ny fandringanana fa nasaina mivoaka nijery ny voaringana ireto olona reto nasehon'andriamanitra teo zany hoe za mamonjy fa zaho ihany koa manina mitsara ary zay nitandremantsika amin'ny fanompona rehetra zay atao ka aoka tsy hoketraka fa hitandrina kosa isika ny amin'io asan'andriamanitra io ry fiangonanao zay nomena ao andraikitao ny amin'ny mahatena ny kristy atsika ry fiangonanao aza miady aza mifankahana fa miombona satria lanitra ray ihany ene mialantsika eto hoe rehefa miala eto noho za meteza ahery aza atao tsony hoe za tsy resy lahatra miaraka aminy tsy mety amiko izy fa Jesoa aza nety taminy tenao ny tsy mety aminy inona ny tsy vitan' Jesoa aoka hitandrina ihany koa tsika fiangonana ny amin'ny antso zay niantson'andriamanitra atsika aoka heverintsika zay fiantsona ka natanterahantsika ny asan'andriamanitra zay fa nametrahan'andriamanitra atsika rehefa matapitra ny fialaneniny mantsy andriamanitra dia amala ny ratsy fanahy izy ary tsy azo antosirana izay fotoana izay tsy azo hialana izay misy ny fikapohana misy ny fitsapana misy ny fizantoetra fa tsy afoiny ao anatin'izany rehetra zantsika fa mba hahatonga atsika olona araka ny sitrapony fa ny ratsy fanahy ihany no aringan'andriamanitra ry fiangonanao marin'andriamanitra ka maneho amin'ny olony ny ataony izy ary maneho amin'ny olony ihany koa izy ny famindrampony tsaroa fa reto zavatra roa reto ny toerana misy ianao voalohany dia hoe olana ianao sa fa olana ny zavatra anankiray faharoa dia zao na ianao isika manompo an'andriamanitra amin'ny fitahiana fa misy manompo an'andriamanitra fa efa famindrampo sisa mangalam-boangazo izy izy mivady fa tsisy hohanina ny ankizy mpanompon'andriamanitra izy io ary rehefa tonga masaka tsara ny mangazo loharana foazana ny ankizy efa nona natory mandro fotsy nisy nandondona tao ambaravarana fampijery ilay maso hoe zay ny tompony mangazo rehefa tonga tao anefa olay olona hoe misy marary ny zanakay andomba avonjeo fampijery fanondroany ray izy mivady ary dia lasa nakany amin'ny efitra fampitana dia mivovony tomany hoe mamelany elokay andriamanitra tsy maintsy amonjy anio aso io zahay ka raha ao no ampangany ilay anankiray hoe aiza le mangazo nangalarina ahoana no atao fa tao anatin'izany rehetra izany fotoana anankiray namerena n'andriamanitra azy teo ny eo ihany ny amin'ny zavatra zay tsy nety tao amin'izany ry avako malala impirimpiry ny fanahy amin'andriamanitra mampatsiaro atsika fa tokony hiala ao amin'ny toeran'ny ratsy fanahy isika mba tsy ho voaringana aza mipetraka ela ao intsony manana fo madio fa zay madio am-po ihany no mahita an'andriamanitra eo natrehony ny adinao natrehany ny olanao eo natrehany zava-misy hitany avokoa reny rehetrareny fa amaly izy mahalala izy ary manana hevitreverana antsika izy tsy diso izy raha nifidy anao fa aza mandiso fanantenana ny tompo ary aoka ihany koa tsy diso fanantenanany eo amin'ny tompo fa antenao izy fa mbola maly anao izy ao anatin'ny fotoana ilana faharetana dia miareta miaraka aminy ao anatin'ny fotoana zay tsy maintsy inona dia aoreno ao amin'ny finoana isaky ny manao ny zavatra rehetra ry fiangonanao mandraka ankehitriny dia iorina amin'ny finoantsika ka mbola manavao tady anao fanitsiana sy fanatsarana eo amin'ny fiainantsika ny tompo ndeha ary sika hitsangana ka amory ny vokatra ao amin'andriamanitra satria miasa miaraka amin'andriamanitra ilay tompony ny asa tompony vokatra mampahery atsika andriamanitra fa tsy amelanao ho akorainy ny fahavalo sy fomeza ny fahavalo andriamanitra satria mpamonjy izy ary mpitsara izy ka amaly ny zavatra rehetra zay atao avelao an'andriamanitra ny famaliana ny zavatra rehetra mijoroa amin'ny finoana fa manana fotoana hamaliana ny ratsy fanahy eo anatrehanao andriamanitra ry jery maso ianao raha misy ray alina lavo ao anilanao ka arivo tsy hiatra aminao zany fa ianao jery maso fotsiny andriamanitra tompony tantara izy ene ampahery atsika ka raha niteny fanentanana ny FJKM matao anatiny synode lehibe hoe ry fiangonanao hiaino ny finoana mahefa be amin'ny asa tsara amen.
Iara ivavaka isika rehetra. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny teninao, fa mbola miteny aminay ianao ary mametraka tsara ny afatra ho anay. Misaotra Andriamanitra fa eto amin'ny sahany FJKM mbola afaka mitrotram-bavaka izahay ho an'ny sampana fifoazana, indrindra Tompo amin'izao aladiny reformationa izao. Misaotra Andriamanitra fa Andriamanitra tompony tantara ianao ary mitsara marina anay amin'ny mahampanomponao anay. Misaotra amin'ny teninao Tompo tsy mampiseho fa maniraka anay ianao mba hitory ny filazantsara-nao ho an'ny olona rehetra, mba ho famonjena ho an'ny olona rehetra. Misaotra Tompo fa Andriamanitra nanome an'i Jeso zanakao ianao ka azonao antenaina amin'izao fiainana izao, ka mahatonga anay andeha satria asena manao ny asan'i Jesoa izahay araka ny teninao hoe izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Maniraka olona ianao Tompo mba hitory ny filazantsara-nao ho andreo reraka, ho an'ireo ketraka, ho andreo mila vonjy. Misaotra Tompo fa Andriamanitra ny tantaranao dia mijery ny fiangonanao ianao, miazona ny fiangonana ianao, manavao ny fiangonana ianao, manavao ny zavatra rehetra ianao. Sapanay Tompo fa tena Andriamanitra tsara ianao. Amin'izao alady izao Tompo mivavaka izahay ho an'ny fiangonanao, mba hahafahan'ny fiangonana mijoro ho fiangonanao hatrany. Jereo Tompo ity fiangonanao ity dia ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Jereo Andriamanitra ny sampana fifoazana amin'izao alahady natokana ho an'ny sampana fifoazana izao. Taio Tompo amin'ireo asa rehetra ampanaovinao anay, taio ny amin'ireo iraka aniranao anay, taio Jesosy amin'ny fotoana fahanay mijoro vavolombelonao, ary taio izahay mba tena anaiky fa Andriamanitra velona, Andriamanitra ny tantara, Andriamanitra manavao, Andriamanitra marina ianao. Mivavaka izay Tompo ho an'ity firenena ity. Hitanao Andriamanitra fa tena manavao ianao, avao sy Tompo ny fonay, ka ny zavatra mitranga Jesosy dia hahatonga anay hiverina ao aminao. Anavao ny fanomponanao indray ka hipepahanay anaranay ianao. Vavaka izay Tompo ho an'ireo mandalo zavatsarotra sy ireo mila vonjy rehetra. Ianao Jesosy no azonao anteherana, antsoina ka anafaka azy ireo ho amin'ny geja rehetra, amin'ny endriny rehetra izay mamatotra. Mahatoky izay Tompo fa izao alahady izao ny tena mbola ahafahanay hisaotra anao ka hitodianay hanaovana ny asanay amoronay ny vokatra. Tompo maro ny tianay hisaorana, Tompo maro ny tianay angatahana, ka ny vavakay dia hatambatray farananay amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe amarana izao fotoana izao tsika riavana firana fifoazana 9:3 andininy 7 eo ampitsanganana dia tolotry ny ray aman-dreny izay mitondra ny afatra ny tsodrano tsangantsika. Yeah.
tanterahany tompo aminao ane nitsodrano raiso amin'ny finoana ary andriamanitry ny fiadanana azy zay mitondra ny Jesosy Kristy tompontsika ampiandro ndry lehibe ala amin'ny maty mitondra ny rano fanekena mandrakizay izy eny tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahany io masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azy ny voninahitra mandrakizay mandehany fafanaka voafidy ianao. Amen. Petraka isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.